araka ny efa nolazaina teo moa dia misy ireo centre de formation anakienina niara asa tamin'ny PMO nandritra izay fiofanan'izay fiofana moa nanomboka tamin'ny 3 vola lasa teo dia farany izy androany dia voalohany amin'izany zany hoe tiako marihana kely fotsiny fa nandritra izay fiofanan'izay dia nizara zone anankiroa izy ireo dia nisy ny tany amin'ny zone sud nisy ny tany amin'ny zone nord. Ny formation sociale anthropologie no tena nataoko tamin'izany nanendreny lehibe ateto nanorona an'izy ity le resaka eo amin'ny fifandraisan'ny lahy vavy aty Madagasikara aty amin'ny culturantsika dia lalina tsy vita ny rafitra fotsiny any amin'ny seha-piasana fa tena rafitsaina arafitry ny fo mihitsy tsy maintsy hiatrehana azy fantatsika tsara fa andrenam-ponomerina rehefa nahita izy fa manahirana mitantana an'ireo mpandova fanjakana dia nomeny ireo vehivavy nametraka hafatsy izany na testament na didy mihitsy hoe omena an'izy mirahavavy avy ny fitondrana manaprova amintsika izany fa tena mila lalàna hendrana vany ambony ny fanohanana ny vehivavy eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ka izay nanaovako hoe tena fahasoavana lehibe ny ananatsika ny tompona raiky ny BIT sy ny ministera miatrika amin'izany ty dia zaraiky fa expérience voaingana manana ny esy izay nakompagnieko tsara resaka mariage ty dia le ramatokely tena hatramin'izy mbola kely mihitsy dia nanambady izy voaingana katolika izy zany tsy le hoe katolika protestant ny olana fa le olazaiko anareo eo dia nanambady izy protestant ny vadiny FJKM dia nangatatsodrano izy dia oa bon le fasy fa tsy maninona fa nenoko tsara aloha le langazy dia o le ranga hoe tsy hita momopera zany fa ifindra FJKM izy satria ny lahy ny lohan'ny vavy teo amin'le hoe ny lahy ny lohan'ny vavy no ny baravy dia tsy nomeko tsodrano tsy nomeko za tsy manery hoe tsy mahavy mifindra izy fa ny tena ny iriko azy no dia hoe ny tiako azy dia tsy hampiasany zany hoe ny lahy ny lohan'ny vavy zany eo amin'io sehatry ny mariavy io tsy tokony hitranjo zany satria samy kristianina izy rotota samy olo-pirenena tokony laza fotsiny hoe hoareo efitsika misy dia vita nahoana ny mbola asiana lohany dia asiana tongony tsy fantatro ny entsika zany zao misy andreto fanohanana amin'izay misafidy anao asa telo zao zavatra zao misy tanteraka zany da tsy misy ny mpanohana ary izay no andraisa fiteneneto zany satria ny birao raisam-pirenena ambany asa dia manao ny fanohanana ara-teknika ndraindraiky eo arabola fahafantarantsika azy fa ny fanohanana ara-teknika ny tetika asa toy izao tena masoa ny birao raisam-pirenena ambany asa fa birao raisam-pirenena ambany asa koa dia afaka manangona vola hoentina anatanterahana ny asa teknika ohatr' izao ary tiako mampafantatra eto ho an'izay mbola tsy mahafantatra zay mahatonga ny risaina pirenena frantsay ity fa ny tetika asa pamodek zay ao amin'ny birao raisam-pirenena ambany asa zany hoe fifanarahana ao amin'ny fampandrosoana dia vatsinin'ny gouvernemanta frantsay volo ny ministeran'ny fampananan'asa ny asa ny fiofanana ahay asa ary ny dinika sosialy zay ny anaran'ny ministera frantsay amin'izao fotoana izao dia izy no anisan'ny angadina namana sy vinahitana amin'izao fanomezana omena ekantsika izao satria ireo mono fitaovana zany satria maniany reo omena ihany ho an'ny coiffure zany misy brushing misy fer à lisser bouclé divers brosse divers peigne pince crabe serviette zay ny amin'ny coiffure satria nandeto samazy dia anao coiffure miasa telo ho an'ny coupe couture dia machine fanjairana mihitsy zany nomena an'le marque Saint-Ger
safidy zany na ho Vista na ho Saint-Ger saiko na le Saint-Ger magique taloha mazavio ho an'ny cuisine dia misy lafao dia moule d'hiver ho an'ny pâtisserie dia misy lafao ihany koa dia misy moule d'hiver zay nomenao vakiky eto mbola misy zay ny eto zany dia ny afatahatra fotsiny dia hoe tena foy ianganareo amin'ny asa tena ataonareo reo ka dio tsara ny fitaovana ampitomory efa misy ny reo vehivavy zany zay nanatrika niofana nandritry ny telo volana teny amin'ny nisy zany ny teny amin'ny centre social de promotion féminine eny Anosy-Be dia nitaony niatrika ny fiofanana mikasika ny restauration sy cuisine dia tao koa niatrika ny coupe couture dia vokatry ny fiaraha-miasa niaraka tamin'ny PMO zany no nitondra andreo mpifanindreo teo anivinay dia zareo ngamba ny afaka hiteny hoe nanahoana ny fahitany vokatra fa ny hitan'ny tsapanay aloha zany dia na dia nisy ara tamin'ireo mpifanindreo sy dia nanana niveau zany dia hita izy zareo fa tena afaka mivoatra eo amin'ny fiainany rehefa nahazo ny fifanana teo sehatry ny lakozia sy ny pâtisserie sy ny coupe couture teny aminay dia nirinay zany dia mba hitohizan'izay fiaraha-miasa zay mba ahafahana mampivoatra ny vehivavy malagasy rehetra eo amin'ny sehatry ny asa ahafahany hiatrika ny fiainany tsy akinandrotsony amin'ny lehilahy sy ny fiarahamonina moa zany mba hampivoatra anazy bebe ny tao amin'ny restauration pâtisserie sy cuisine nisy raiky amby roapolo dia coupe couture nisy 7 mikasika ny vehivavy voahelikilika eny anivon'ny fiarahamonina eo amin'ny sehatry ny asa dia tafiditra tao anatin'le vehivavy nitsongaina zany satria za zany niasa tamin'ireny orinasa Zone France ireny dia rehefa niasa tamin'ireny dia matetika zany tsy haiko na misy miteny fa sinoa zany ohatrany somary manavakavaka olona somary le ohatrany hoe somary le fotsifotsy kokoa zany ny ilainy zareo dia ianao zany raha ohatra hoe misy zavatra tianao atao ka miresaka aminy tsy mahazo faveur mihitsy ianao aloha dia teo no nahatonga ana nieritreritra hoe ohatrany sarotra zany asa zany satria aty avy ve dia misy an'izany nefa hiasa ny andehanana aty am-piasana dia ohatra hoe misy zavatra tianao misy zavatra angatahanao dia tsy azonao dia niala moa tamin'izay fotoan'izay dia avy indray findra asa hafa dia rehefa findra asa hafa indray dia niasa tamina hotely anankiray teto Andrenivohitra dia rehefa niasa tamina hotely anankiray teto tsy le mpampiasa indray no nananakolana tamin'izay fa le client mihitsy satria nadalainy zany dia tsy nanaiky nadalainy dia nitabatabany tao anatin'le salina tamin'izay fotoan'izay hoe tsy mahay miasa vendra tena hoe alaina baraky dia ohatrany marary ny foko hoe ngamo zany tony asa tony hoe ianao zany rehefa manao serveuse ve dia hatramin'ny ianao koa afaka fidin'ny client fa tsy servicenao ihany dia nanomboka teo dia ohatrany kamo tamin'le asa koa dia niala satria tsy izay mihitsy nieritreretiko fa hoe hiasa zany nanao serveuse za olona nianatra ihany fa tsy hoe tsy nianatra navita deuxième année zany dia nanao gestion dia tany nitako hoe mba hanitarako an'le fahaizako miteny frantsay sy miteny anglisy kanjo rehefa be mivadika an'izay le izy dia ohatrany kivy zany dia tonga dia niala satria tsy izay mihitsy ny safidy